mifanohitra amin'ilay antsoina hoe akolambohatry bebe. Mifanohitra amin'izany koa sy dokotera Ratovo namany izay nampiseho ny toetra tena namana tokoa satria sady nananatra ny rerehatra any hatrany amin'izay toetrany izay izy no nanampy azy akaiky ihany koa. Voatamponjy dede no ny endrikendrika nahazo azy na bevoka zanak'olona. Avitra ihany nefa izy no ny fanampindra tompo azy. Nanomboka teo dede dia niova toetra ary ny anina mihitsy ny tsy ameriny izy intsony. Ratovo koa dia tsy nikilana dia nahazo tokantrano sambatsy. Anio no anaranareo ny fizarana faharoa amin'ilay tantara no soratany Randriamanantena Gabriel, tantara nampitondray ny lohateny hoe Akolambohatra. Ovelominy Iary, Ida, Ioly, Rondro, Naomi miaraka amin'ny Regis, Arliva ary Arikomsarandry. Tovirazana mamonzy no nikajy ny sehatra teknika, Anja Arliva no mianatra tozy. Taizy ny tsiny. Taiza ny tena niny ndeto kisesy akoho anak'roa reo? Ary atao inona daholo aloha reo esano fanasany niny. Tsy anaka, tsy netseny zany ary tsy nividiny reo fa naterin'olona teo. Rehefa tsy eto ianao dia mahagaka fa misy vaovao foana. Fa tamin'ity indray mitsoraka ty kosa aloha dia vaovao mahafinaritra e. Naterinisa? Naterin'ireo olona avy any Andohantady ho anao reo anaka. Hofisaorany anao hony. Ny kisa dia avy amin'ilay olona nampiterahanao. Ary ny kokosa dia avy amin'ny Rafosandede. Tamin'ny fitantaran'izy ireo momba anao anaka dia ohatry ny Andriamanitra kely ny fiheveran'izy ireo anao. Tena sanganehana mafy anaka tamin'ireo zavatra nateriny. Raisiko ve sa ahoana hono eritreto. Tsy hitako izay atao. Dia nasaiko ny andro ianao izy ireo nefa niala tsiny mafy izy ireo fa maika hamonjy taksi borosy hono. Fa ohatry ny nanaka ny volana takinao tamin'izy ireo tany Tamin'ny reniny lanto aloha tsy naka mihitsy ahy. Ary tamin'le olona le nampiterahako kosa dia nivady ny tonga dia nanome ray alina. Mieritreritra lalina ny fiainan'izy ireo dia nomeko ny mpifana ny 5,000 ariary roapatsy. Hitako anaka ny tonga taty daholo izy ireo. Zany hoe fa nanao ahoana anaka ny fivorianareo dokotera? Ohatra ny mahazatra ihany rininy saingy naharitra kokoa tamin'ity. Fa misy zavatra azo hoanina aloha veo fa tena noana zany. Eny anaka, efa misy mofo maniko anao. Ary raha te hisotro kafe koa ianao dia misy ao anaty termos eo e. Elo zavokely aloha neny. Eny anaka. Endrany iny zanako iny. Sady mahay mitsinjo ny osa sy sahirana fiverombana amin'ireo marary makao aminy sady teny matetika ny hoe fifaliana ho any manao asa soa. Ndry toa hitako anatin'ny baibola zany an-dalateny zany. Iza ndray koa ary zany. Mandroso e. Manahoana ianao madama? Manahoana tompoko? Salama tsara fa ahoana ianareo zay tompoko? Zany hoe madama saika hitady an'Andriamatoa Ratovo izay mianaka. Ay ve, efa rendez-vous angana ianareo sa? Ahoana hoe madama? Rendez-vous amin'ny ahoana moa zay tompoko fa tsy azoko mihitsy. Ianareo teo milaza fa mitady an'Andriamatoa Ratovo. Tsy voavoalohan zany ianareo no nakaty. Eny tompoko. Raha izany tsy rendez-vous ianareo ko makany ianareo mianaka milahatra ao amin'ireo olona ho velan'ireo. Fa filarana aninne aninao daholo nireo olona ireo tompoko no sainao makeny kosa izy dada. Anatina dokotera mademoiselle. Ono anaka sao dia diso varavarana koa saritsika. Ry dada, tamin'ity varavarana ity mihitsy aneny nahitako azy niditra tamin'le tsika nanatitra azy indray mandeha. Ay, mandrosoa ianareo mianaka atao trano dia petrapetra aloha e. Fa atao ohatry ny misy zavatra mampieritreritra any amin'ny teny mademoiselle teoko. Misaotra indrindra tompoko. Ono aloha e. Ahoana no nahalalànareo zanako nefa sambany avy mahita anareo. Ka zao ary no izy. Ray volana lasa ngaro zay zoma indrindra tamin'iny.
tonga maraindraina tany aminay niaraka tamin'ny bisikileta izy nitondra hafatra dia niangavy azy zay mba hitondra anay any amin'le toerana natoriany ny alina io fa tafandry an-dalana izy tamin'izay. Oka zay tompoko fa mazava amiko amin'izay ny resaka. Tsy anareo zany le olona mipetraka eny Mahamasina? Indrindra tompoko. Tsy diso varavarana akory ianareo mianaka tompoko fa tena ny zanako dokotera Ratofo ny tadiavinareo. Dokotera ho izy? Eny tompoko, fa inona no nahataitra anareo mianaka any amin'izany? Ka tsy napozinay madama. Ino izy koa moa tsy nilaza taminay ny tena asany afa-tsy hoe miasa mahaly eo tena izy ko. Nisy olona narary mafy nakanasany Andohatady toerana eo amin'ny 7 kilometera miala eto io. Nihevitra niverany antro iny izy sy ilay namany saingy raha niomana niody indrindra hono izy nisy olona nila vonjy tamin'ny tanàna io fa misy olona teraka sary-piterana ka izy zany. Ny tompon'ilay zaza hono nandeha ny aloha araka ny filasany ka io no nahatratra riva zany dia dia tafandry an-dalana tany ny afarany. Ka velona soamatsara ihany ve ho ny tompoko le zaza? Eny tompoko lahy. Alalina ndray zany. Fa hono madama? Fa ngama mampiteraka koa izy? Eny mademoiselle, tsy indrindra ihany misy olona maka azy ny amin'izany ka. Tsy hafahafa be ve zany tompoko? Inona no hafahafa be mademoiselle? Ka noatra nieritreritra fotsiny ahy iny. Aoka rery zao ihany madama. Zay anie sendra nandalo dia mba nivily hitsidika azy vetivety fotsiny fa mbola misy dia alianay mianaka. Lalana ny lalovanay moa ty dia nivily hamanganareo zaiko. Soatra indrindra tompoko ary dia jerena fotsiny vinareo mianaka e. Araka le voalazany dada teo dia mbola misy alehanay madama. Oka re zany amin'ny manaraka e. Fa mandra-piandry an'Andriamatoratovy raha azo atao re dia mba te iona mivady aman-janona izay na dia iarahaba azy ireo fotsiny ihany azy sady mandeha mba te halala azy ireo koa. Tsy mbola manambady izy mademoiselle. Ary inona ary tia nilazainy taminay le izy tonga taniko ny voalohany hoe may dia mahery izy no ody teny hoe misy azo iny zay ny any an-tranony. Za reny tia nilazaina amin'izany tompoko. Tsy aferiko anareo fa tena mitebiteby tokoa ny arina iny amin'izy bisikileta fotsiny nandehanany. Tsy vita zany ihany fa zay ho fihetseham-pony fa taminy tsy nahateto azy indrindra ny nandravan'le fofombadiny ny raharandrareo nefa efa tokony ho vita tamin'ny herin'ny sabotsy teo ny mariazy. Gaga zany efa botomody vao niravan'le zazavavy ny raharaha. Dia ahoana hono zanakao nandrehan'izany? Zany no nitomany laza ny vaovao io taminy ki inona ho nareo no nataony? Fa ahoana ozy? Ny kakakaka ny ome izy aloha dia nanoroka avy ny teny hoe mifalirina eny fa afa-doza afaka tamposika. Eny sotra n'Andriamanitra lehibe fa ny akeny ny fangatahako e. Fa inona ho ny antony tenenany an'izany madama? Zaho hoe izaho mantsy nampirisika azy angataka an'ilay zazavavy ho vady fa moheveriko inona ty izy. Ay olona tsy fanao ianao. Ny zanako efa nahalala tsara ny toetra saingy tsy niteniteny tamiko e. Dia nanaiky tsy fidy ny nangataka azy ny zanako mba tsy hampalahelo areny no niaraka io fitantarany tamiko zany taty aoriana e. No ny fitiavany zanakao lahanao zany ny saika nanaovany sorona ny tenany raha tanteraka teo ny raharandro zareo. Za indrindra ny lazainy tamiko fa ny vonona ny tondra ny azo fijaliana sy ny mangidy rehetra amin'izay miatraminy noho izy no ny ambiko. Tena tianao anie zanakao laha zany raha ny fandiniako azy e. Eny mademoiselle, mbola tsy nandazy rehetra ny teneniko taminy izy tsy mbola nanoro voana azy mihitsy koa aloha hatramin'izay fa ny momba n'ilay zazavavy hoe sy ho vavy io dia voafitaka tamin'ny endrika ivelany ahy sady raha fiangonana koa maty zay no mifankatia tamiko ny reniny ka ay zava-doza hatraminy reniny. Ny voady hatramin'io fa tsy teny ninninina amin'ny zanako momba izay ho vady nitsony fa dia aoka izy ihany ny fantina izay tiany. Okaredy zany ihany ny amin'iny e. Marina zany madama fa hono ato mbola tsy afaka mandray anay ihany ve izy? Efa hidiny izy zao ka mbola mandalo eto amin'ity efitra fandraisam-bahiny ity koa mantsy izy mampilaza alohan'ny akaresana amin'ny efitra fizahany marary. Izay midina mitondra izay izy tompo. Njarandrema mianaka marina. Manahoana nareo? Tsara fa misaotra tompoko fa ianao ny manahoana? Zao hitanareo salama tsara zao tompoko. Ary ianao mademoiselle
Manao na fahasalamana? Zao salama tsara zao a dokotera. Fa nga dokotera indray mibetsaka any aminareo any mademoiselle. Eny andreo matoratova. Dokotera mibetsaka any aminay any zaoko. Ay vary. Dia nampiason'ny nitaty izay nareo mianaka araka ny fahitako azy. Andre matoratovo. Azafady indrindra tompoko raha manapaka ny teninao aho. Miangavy anareo mianaka tanandroa raha azonareo atao. Okary nareo tsy antso aho hoe Andre matoratovo na dokotera fa atovo raha tovo ihany dia ampy. Lalina indray zany noho ny ranomasina raha tovoko. Fa zany lazao amin'izay aloha izay tiany dada ho lazaina taminy teo e. Zao no tiako lazainy. Diso be fanoratovo. Fony anao le tany aminay voalohany raha nanontany anao momba ny asanao dia nilazainao fa tsy miasa any velany ianao fa mba miasa mahaleo tena kely iny. Zay indrindra moa fomba nitenenanao azy. Sy naresaka lahavaberiny amin'izany re olona mariny. Zao fa tsaroako ry dada. Fonitsika nanatitra Andratovo taty iny le sika avy nijery ny toerana nahitany Andratovo vavy. Ka noho nijanona ny fiaran'ny dada dia nanondro atsika ireo olona teo velany amin'le misoratra hoe dokotera. Le veliko fa i dada nitondron'le olona Ratovo nivoaka ny fiarako. Tadidiko tsara edy tsy nianaka. Nilazainao tamin'izao hoe mahagaga fa fantatr'olona ty dada. Aza tao mahagaga anareo re zany e. Tsy tia boebitsy naty seseo ny zanako lahy fa tsotra ohatran'ny tsy naimbalany. Na izany koa sary dia tafa oatra loatra ny fanetretenany. Nefa izay angamba moa ny toetrany na izay ny fomba nitezanareo azy ka tsy afaka amin'ny tsony. Miangavy anareo re azafady. Okare zany hijanona any mariny. Fa zao fisaorana mitafotafo atolotra ianareo mianaka amin'izao fatokavanareo mamangy sy mitsidika anay ty zao no aloha atolotra ianareo e. Faly dia faly tokoa mifankahita-tava aminareo tozo indray izy mianaka fa dia tohatra nefa ela zay tsy mifankahitantsika izay Tsy misy tokony soranao anay zany Ratova. Efela ary zay no saikaka ty fa tsy nisy fotoana raha tsy voandroany isabotsika. Ka inona raha aloha mivoavoatra amin'izay raha matoa kely sahondry. Aty aminareo angamba nisy fa ny any aminay dia ny maly tsy miova ihany e. Dia tahaka ny any aminareo koa zany ny atyko. Fa ono ary neny efa mba nirosonao zava-pisotro aloha ve reto vahintsika sao navilanao nangetaheta teto fotsiny sa efa saikanao zany anaka fa nandary zareo a. Malay fa nahoana kosa ny totry ny miafafy nareo e. Aoko ao amin'ny manaraka zany Ratova fa zay anie zao mbola misy dia lianay maimaika. Nandalo dia nitsidika fotsiny. Zany ve? Ka zao zay dia voatery andao anareo tsy fidiny na dia tianay aza mbola iresa-desatsika sy tafatafanako. Tsy maninona re tompoko fa raha sitrapon'Andriamanitra dia tsy maintsy mbola mihono eny ihany sika. Ary tsy maintsy zay indrindra tompoko e. Tsy maintsy rosona zavatra nareo amin'izay fa tsy mety mihitsy zao. Dia mba miandry anareo amangy anay izay amin'ny manaraka. Eny ary izy mianaka fa dia samy velonay ny. Ay madame Lanto. Zay ihany dokotera. Ka manao ahoana ny fahasalamanao aloha e? Tsara fa misotraka. Ary maninona zanako ny lozanao riry any an-trano nefa mbola kely? Neny sy le mpanampy ihany no mitaiza azy ireo any an-trano e. Fa loza fa tsy misy ohatry ty dokotera. Fa misinona indray madame Lanto a. Ary maninona raha atao amin'ny hevitra fandraisam-bahiny ianao no namantana dia mba nampiantso? Tsy tiako fantatry ny reninao ny resaka ataoko aminao dokotera. Loza ho anda hampivoaka zanak'olona ane dia fa loza inona indray nataon'le Karla iny? Ka tena loza ane dokotera dia zanak'olona vao 19 taona latsaka izy io. Sady izay indray zanaka komisetra. Miangavy anao madama. Oka aloha izay ny ranomaso. Oka aloha lazao le tiana zavatra azy io fa okizay. Ka nidoboka ane izy dokotera e. Ay tena loza. No nienatr'olona dia naleona moa ny tena. Efa miangavy anao okizay ny ranomaso aloha fa tsy misy resantsika. Ka mangidy ane maso dokotera. Eny fantatro zany efa okizay aloha ny ranomaso tantara amiko fa dia ny zavatra rehetra. Eny dokotera, ny tantarany vaingana rehetra no
Holazaiko anao. Nenanao ary madama. Ataoko fa tadidinao tsara le anao sizina ka ny andoha taty tamin'ny enina rary iny. Ka nonodinareo dia tafandry tany an-dalana. Tadiditra tsara. Tsy efa 2 volana mahery zay. Eny dokotera. Zany zazavavy nanaiky napetrano anareo tamin'iny fa tsy afaka ny ambavany foana ny hoe izany ka olombelona manja. Mivoaka miditra ny trano izy dia izany foana no ambety teniny. Herinandro saty aorian'izany dia tsy tanany ianao raha fa lasa nakany koa dia nitondra bisikileta. Tsy fantatro hoe nakany izy raha tsy apitso manan'iny. Naterin'ny taksi borosy teo am-baravaranay. Naratra be mihitsy. Sady mbola tsy tonga saina fa ohatry ny kidaladala izany. Nolazain'ilay soferan'ny taksi borosy fa ny valapatra teo amin'ny arabe afaka kelikely mahavantana hono nahitany azy. Izany Ny karapanondrony tany aminy nahafantaran'ny soferan'ny tranonay sady lalovany raha teo amin'ny tranonay. Noho lasa ilay sofera dia saika hoentiko taty aminao izy ho tsaboana fa nyrediredy tsy fantatro mihitsy nefa nandatsy nentina taty koa. Ny ampitriny vao nody tsara ny sainy ary izay vao nitantarainy tamiko ny diany. Efa hariva be hono izy ny tonga tany amin'ilay toerana araka ny fiheverany azy. Anefa dia tanongazana no hitany. Nivezivezy mena varatra sy mena atsimo. Mbetika mekan-drefana sy metsinanana nefa tsy hita hono ilay trano. Ka farany dia ohatra ny voan'ny tamberitany izy. Tsy hita tsony izay lalakombana fa vizivizy teny efa amin'iray ora alina hono izy vao isy ny bisikileta vao tafavoaka nahazo ny arabe dia namonjy mipetraka teo amoron-dalana fa tsy sady izay na tsy arovizana be. Noho ny kelikely hono miorona ny odidohany. Indreo mpamosavy tsy latsaky ny 5 hono nipoitra tampoka avy teny ampitan'ny arabe vao taitra mafy izy. Ary dia ny fandriviasan'ireo ny sovaliana mandrapodiny izy ireo hono izy. Tsy hitanao any ny felatana, ny tioany, ny lohany sy ny sisa rehetra tsy hoary voatanisako tena naratra be daholo. Ratra izany ratra izany ho ianao. Asa koa nareo mpamosavy ireo ihany nangalatra amin'ny bisikileta ny naolo-kafa fa tsy nahita izany bisikileta izany hono ilay sofera. Dia toy izany alohany amin'iny dokotera. Izany ma dia sany virina nakany tokoa very. Ka tamin'iny zero la niala tany Diody iny dia niza tamiko izy fa tsy maintsy mbola mangely zazavavy raha vao misy fotoana malalaka. Dia nanariky mafy izy mba hoe tsy hanao an'izany fa hoe mba hiova toetra amin'izay nefa dia zanana antra azy indray no nibitrohany hoe mialona azy mahay gitara hono tsy haiko tsony tsy hitako mihitsy nidira gitara tamin'izay fotoana izay fa dia izay nyresahany dia tsy fantany mantsy fa za koa aza nge tsy nalala raha tsy niampitsony iny fa ay mahatotoa ilay zazavavy nakany anay. Mahatotoa eny madama. Tantara lava be raha ho tantaraiko anao fa toy izy aloha ny teninao teo eny ary 5 volana lasa izay dia nisy toe-javatra iray koa dokotera. Toa menatra na dia nitantara azy aminao aza. Raha mahamenatra anao aza tantarainy. Nefa tsy maintsy lazaiko ihany dokotera mba hanamaivana ny ao anatiko. Mafy anie ny mahazo ahy dokotera fa mitondra ny tserany aina toy ny vehivavy mety jaza ho an'ny olitra mihitsy tsy enatra tsy tahotra dia lazainy indraindray fa aponga miantona hono aho. Ka rehefa manina hono izy dia doboany. Loza kosa ny toe-tsain'ilay karla tena difitava ohatra kosa aloha ataony aminao izany. Dia ahoana koa le hoe saika ho tantarainao tamiko teo aloha Izao kosa indray ny amin'iny dokotera. Toy izany dokotera ny tantaram-piainanay sy ny azo fijaliana ito koa. Tena mampangoraka tokoa ny mahazo anao madama. Eny mahafizatra tokoa ny azo fijaliana entinao nefa aza mamoy fo fa atolan'Andriamanitra izany fa izy no afaka namaivana izany araka ny tenin'izy tompo hoe ianareo izay mijaha sy mahavizatrinta vy manatona fa namaivana anareo ary mivavahalalana andava ho an'ny vadinao raha iovan'ny toetra fa tsy misy tsy vitan'Andriamanitra kosa. Hoy ianao teo hoe komisera ndrain'ilay zazavavy izay nirebirebe ny dede izany ka nahatonga azy any amponja araka ny fitantaranao azy. Izay indrindra. Diso hevitra ny amin'izany. Na dia tsy zanaka komisera ilay zazavavy dia tsy maintsy niditra amponja ihany izy satria nandrebireby zaza tsy ampy-taona. Ka izao anie magaga na nizingizina ny vadiko fa tsy izy mihitsy hono na vito eloka tamin'ilay zanaka komisera io fa endrikendrika fotsiny. Nahoana tsy
nolazainao tamin'ny voalohany zany tamin'ny ianao ny tantara zavadrehetra mo azy aty amin'ny farany ianao vao manambaran'izany amiko ka voadona mafy loatra ny saiko dokotera e tena mikorotana ambony ambany mihitsy ny lohako ka mila lasa dala raha marina fa laza aminao de fa jizina bevoka n'le zanak'olona de minoay ianao fa marina voalazany tsy mba mpandainga hatramin'izay nahalalako azy mantsy mivadinao io dia ahoana zany ny hevitra io izy tsy mandainga io no atsarana mba hitako taminy hatramin'izay dia ahoana ny hevitra dokotera tsy misy afa-tsy mifakana avoka hiaro azy no hevitra hitako tsy fantatro hoe rovina fitsarana azy tena tsy fantatro dokotera ary ahoana zany ny karaman'le avoka aza be heritreritra ny amin'izay ianao madama ny tsisy taizana tsara fa aloha zany hikarakara azy ny angaviako aminao fotsiny araka nefa nambarako anao de ny vavaka ho azy mba ahafahansoma tsara sy mba hiovan'ny toetrany ary indrindrandrindra madama mamela azy amin'ny fahatsona rehetra vitany taminao na tamin'ny teny tsy voahevitra zany na tamin'ny fanitsakitsahana ny tokantranonareo eny mamela azy eny dokotera tena mamela azy amin'ny foko manontolo ary misaotra anao indrindra fa tena mananamana tokoa de manana anao ary miangavy anao fanindrony atsaro manomboka an'io ny miantso hoe dokotera fa tovy hoe ranada fa za efa nihevitra anao ranabavy raha vao nanambady nytetenao andray dokotera andray ranada faly de faly tokoa ny foko mandre zany teninao zany marina tsy hitako tsony zay tenenina zay teny isorako anao tena feno ny foko andriamanitra ny hitanao lalandavy de mahazova de danana sambatra lazy eo vadinao ranada marina tsy tena sambatra tokoa misaotra ranabavy fa ahono ahoana zao no amelomanao an'ireo zanakareo ny amin'izay ranada de tsy misy olana fantatrao ihany fa manao varitra hany-masaka tena mandroso de mandroso le izy nen'le tonga taty aminareo iny ay mo enao mo tsy teo fanireninao nandray anay kay tamin'iny de tsy niverina nakany ambanivohitra neny nahita ny fahasahiranako fanijanana nampy mandra-pahalehibe an'iki izy tsara loatra zany ranabavy fa de zao tsara zazakely saotra indrindra ranada andriamanitra ny hitsimbona anao lalandava andehaka de veloma ary ianao aleo izy mianaka fa makadavandavarainana ay ato zareo no mipetraka hitany mademoiselle Saondry sika ka dada raha tovy mianako ireo tonga amin'ny fiarakodia ireo ndana voay varavarana idirany anaka eny ary mandrosonareo tompoko eny mademoiselle misaotra indrindra ka manao ahoana aloha nareo mianaka zay ato salama tsara daholo zao salama tsara zao anaka ary ianao raha tovo salama tsara ka de mba tonga mangina aloha zay tsara zany raha tovo mandroso ato amin'ny salon aloha mandroso rery izy mianaka eny tompoko ka manao ahoana fahasalamanao aloha salama tsara fa ianareo no manao ahoana salama tsara zay mianaka fa misaotra tompoko ary raha tovo zany ohatran'ny lasambonano fa toa tsy ahita tena hady renjarandreo fa ohatrany varimbarina tokoa salama tsara fa misaotra de mipetrapetraha miseza re tompoko saotra indrindra tompoko ka inona ary ny vaovao ry izy mianaka ka inona moa ny vaovao fa toy ny isan'andro ihany tena mahafinaritra kosa ty aminareo manjinjina milamindamina tsara samy hafa mihitsy ny toerana misy atsika ka ny anay de zao mangenginy zao fa tsy mba tahaka ny any aminareo be olona maresaka be zay aloha de tena marina fa inona tokoa ary ty mahazo andratovo ny to mangengina tsy be teny zany toa ny olona lasambonany tokoa ny fijery azy Saondra andana aloha karakarao no zavatra kely mba hoarosandreto vahintsika aoka re zao toko fa aza misahirana aminay nareo tsy misy misahirana zany eo re madama samba venareo mba niditra nyty tranonay ty de ho jerena fotsiny ay raha izany fantatrareo fa mety de tsy maninona fa atao vianako de hoe zavatra vao atao ane le izy ao fa zo nataoko an'keo zay no arosoko anareo eo fa inona ary ty mahazo ny zanako lany tsy be teny tsy araky ny elanay tany an-trano
Farsy be resaka ery izy tany an-trano teo. Efa impiry izy nododonako akaty fa tsy nety raha tsy androany. Ny atony tena nandodonako azy ny akaty aloha dia mba efa nairasarahana isan'ondra matetitetika e. Sao mba ho revi-boty aminy ihany izy. Zay irikidiriky tokoa aloha isan'ondra mba ho vonatiko e. Nefa ny zanako lahy ty hitako to tsy rototra aminy akory. Sao dia mila pila haka zavatra ianao arosinao izany mademoiselle. Aza mihafahafa fa io raha tovy afaka anampy anao e. Oka fa vitako rery madama. Sady raha tovy koa ny mbola tsy azo traiterina fa mbola lasa lavitra dia lavitra mihitsy izany finanana izany e. Za ve nresahanao? Anareo lasa vetivety aloha fa eo nareo miresaka kely eo e. Ka manaona tokoa zao asanao zao raha ngiara toa. Mandeha ka mandehandeha eo ihany. Fa alina no nisy naka dia ohatrany niraka valapalaka sady tsy ampy torimaso zany e. Hitako ianao tsy be resaka tahaka ireny sika mihaona reniko. Aizany hoe tsy be resaka fa mba misy zavatra alian'ny saiko fotsiny ka. Zay zany na lasam-borona anao atry ny naraina. Afa zany eo ihany fa dia samilo mandray mivera ary eo anaty plateau reo ny gâteau netiko. Aza misy mihafahafa re. Tsara kosa nge zany jus zany. Zany sady jus naturel ao amin'ilay itiavako azy mihitsy. Fa misy mpanao antony ve ty aminareo? Raha tova ay ve ny resaka iteo tsy nisy renao fantatro akory. Jus nataony zanako vavy io sotroinao io. Asa hoazy nahalalamy fa ho avy aty nareo androany sa efa niona nareo raha tova? Tsy niona mihitsy zay ka. Zany angamba le atao hoe vetso miampita raha izany. Fa inona koa ny tika zany raha tova? Tsara le jus tena tsara. Tena mahay zavatra ianao mademoiselle. Tena arakaraha tareko voajavatra mosa voan-javatra. Ianao ty koa dia ahoana koa ny andro ny toyany toyany inona mademoiselle? Rehefa tsy misy toyany re dia mahazo tomana fa aza mihafahafa e. Atao ohatry ny any aminareo ihany le ty. Sotra mademoiselle, zanako lahy ka ny hafahafa fa tsy za mihitsy e. Zao nisy rizy menaka. Miala tsiny aloha raha ohatra ka ohatry ny manampoka anareo fa mba manasa anareo sakafo any aminay zahay amin'ny lahady taona. Zany hoe amin'ny hereny io zany ka asa afaka nareo na asanareo na afaka na tsy e. Nako ary ty mahazo alininy tsy mba niteniteny tamiko koa izy momba an'izany tonga dia hoe nasanasa. Nako ary ty mahazo any. Mahasangany ana ny amaly an'izany fanasanareo mianaka anay izay fa ako saondra no amaly. Ka ianao ny ray aman-dreny data ka zay tapaka ao ihany dia keko a. Eo aloha fenonina ny veranareo fa sao dia mitady hiady sady nareo zany. Eny ary re tompoko le kena sy raisinay voninahitra ny fanasanareo anay. Misaotra indrindra tompoko. Oko zay mademoiselle. Tena efa be dia be zay laniko zay mariny. Sao dia mizy kibo marary kibo tena be loatra mariny. Tena tsara le jus na le mofo mamy tena mara misaotra be. Zara na lamy betsaka misaotra n'isan'andro mihitsy. Zay fotsiny ve? Tena voko mariny. Tanareo zao nikiboko zao lasa ny angedangeda be. Dia misaotra nareo indrindra re marina. Za mba mingavy nareo mianaka zany mba hiaino kely fa mba misy resaka tiako atao aminareo e. Ka eto ary ny resaka ao raha tao fa miananao zay anaka. Tsy indrindra fa tsy dia mahay miteny loatra indrindra zavatra le resako aminareo ty zany. Eo ianao ngiarandremo ahoana re ny lazako. Lazao aloha re dia tsoroko avy hatrany ny resaka sao dia heverinareo fa hoe vazivazy izy ty nefa tena zava-dehibe amiko e. Ahoana re lazao raha tova tsy amiko zay tsy amiko. Tia saondra zanako re za tompoko ka manam-paniriana ny akazo ravaka ny tokantranoko. Ndray anaka zany afarivo. Tsoroko zany zanako zany.
Misaotranao raha tovy amin'izany teninao zany fa tena fanomezam-boninahitra ara-interaka ny saondra nefa hoa za no vadinao fa ny zanako vaviko aoka izy no amaly mifangatahanao. Tena tsy diso ny eritreritro nahita ny tovy tsy be resaka sy ohatrany lasam-borona teo iny. Misy zavatra tiany ambara aminay mianaka ka mieritreritra izay teny olazaina izy. Ka miandra mivaly teninao aneny olona anaka e. Tendry raha tovy fa toa ianao tia koa toa lasam-borona zany. Eny dada aleo ary fa mahaly azy tokoa e. Tsotra sady fony valiteniko e. Ary ianao aloha mipetra tsara fa za mipelipelika ohatran'io e. Tsy mipelipelika fa mikisakisaka. Eno ary e. Nilaza ianao raha tovy fa tia. Iza kosa tsy tianao dia ahoana? Fa manino ianao neny fa manino ianao e. Tsy manina koa raha anaka vatatra kely fotsiny ka. Ahoana hoe anaka mivaly teninao fa toa tsy azafady sira ringa randrema raha manapaka ny teninao mazava tsara ny valy tenin'ny saondra zanako teo. Eny sorako azy bebe zany fahatsorany tsy amin'ny tahotra ny lazany eo am-pony zany. Zany diso fijery sy fihevitra. Isaky minoana matsika na ianareo le tonga tany aminay zany na zay vao tonga dito aminareo androany iny de mazana mifanojo ny masonay sy saondra. Ohatra ny hitako soritra teo amin'ny masony fa tia izy ka hoy ny eritreritro hoe tafahoana ny tisy manina. Tsy masona dokotera ihany ny hafa mason'olona mahalala ny ao am-potsiny loatra. Ary eny sorondamba natopaky ny rivotra ka noraisiko fiantsoana ny hoe avy de tsy nisalasala koa fa tamy kinanjo tsy araka ny fiheverako ny fahitako azy fa de hafa mifandeha zavatra. De zay ny raha tsika nandry zay moa zany ny valy teny nefa eny nefa ry saondra io moa le hoe varitra tsiraikitra tsy maharatsy fihavanana sisy ka ny fanambadiana tsiraikitra koa tsy atao maharatsy fihavanana sady fihavanantsika ny talohan'ny zavany sio teto androany. Arak'izany de mbola manamafy ny fanasana ianareo amin'ny lady ihany zany ka asa aloha zay hevitra reo mianaka. Raiky tsara daholo ny teninao teo raha tovy ka oka za ihany no amaly azy. Miala tsiny miala fondro aminareo rehetra aloha e, indrindra aminao raha tovy tamin'ny valy teny mekanao teo. Tsisy mihitsy zao e, tsy tena ino ny valy teniko fa fitsapako ny tena toetranao fotsiny ny antony anaovako an'iny raha tovy. Ijereko zay tena ho fetsika ao ka gaga ary zendana fa fisaorana be debe ny navalinao ny fandavako anao. Ko ankehitriny de amaly fangatahanao eny e, hovaliko ho avaliko anao koa raha avako. Tianao koa raha tovy ary tianao amin'ny foko manontolo. Marina ve saondra? Eny aloha eny samy farany ary ho profony zany de ho masony reto ray aman-drentsika no anatonako anao mba hanoroka anao. Ho vavolombelon'ny fitiavako anao. Eo ary fony anao niaraka taminay sy dada nandeha tany amin'le toerana ny sehondra tompoko vavy taminao de hoy ny eritreritro hoe sambatra lahy vadiny ty tovolahy ty fa montina sy tsara toetra fa noveriko efa manambady eny enao tamin'ireny e. Tsy mbola nanambady tamin'ireny ka ary mbola tsy manambady hatramin'izao. No namanganareo mianaka indray zay sy dada le ray amandray mandeha de laza tamindrenao fa mba te hahita ny vady aman-janakao nefa nambarany fa mbola tokatena hono ianao. Tsy mandrainga mihitsy neny. Tsaroko tsara fa nanomboka tamin'io de nitsiry tatao-poko ny fitiavana anao raha. Ary diso fijery na diso fihevitra koa ianao na masona dokotera aza araka ny fitenenanao azy fa tena tianao tokoa hatramin'iny e. Tsy nandainga zany ny masoko. Indrisa nefa araka ny fiheverako azy hatramin'izay fa fitiavana mandeha ila ihany toy ny
volatsika volatsinankerinandro ka silany ihany mazafady fa tsy tena mahay miteny loatra ohatra le nahazo ato nahazo anao fantatra satria ianao isako fa ohatrany tsy de rototra loatra tamiko na de mifanojo aho zany mahazotsika araka ny efa voalazanao taminay teo rototra tena rototra ka de nefitra fa tsy tia akory ianao aika ianao tia tena saingy kobokoboninao tao anatinao fotsiny ka za saroko inatrako tsy mba nisy resaka hafahafa mihitsy nataonao tamiko hatramin'izay fa androany kosa de nanao donakafo nanalakely no fitiavanao ka avy hatrany de ambovona ka za tsotrotra ny tsinay mbalala rehefa miteny tsy mba nihera tamiko na nampiomana akona nefa ianao e tsaroko koa hatramin'ny fiandohan'ny resaka teto fa na idada na andeninao de samy makasitraka ny kambanantsika sa ahoana marina de marina teninao anaka fa naniry tokony ananao vonatoko a saingy samy teny zany tamin'izany endra to misaotranao anaka manomboka androany de miatsanao hoe anaka misaotra ry dada miaiky ny toe-panahinao sady be fanetreteny ianao no tia mandala ny fihavanana ny fahatsoraponao de hitako miariary androany ka nyteny ataoko de mitsodrano anareo fisaondraha raha soa ka tsara de engany ho tanteraka somatsara ny fanambadianareo misaotra zy dada raha tova to tsy miteny ndry ary to matory izy zany no sady fentsika lasa ny mbolana indray angamba raha tova enao ve zana zay n'olona zany fa to matory ianao e fa aiza zany mbola eto aminay ianao raha tova fa tsy any amin'ny volana akory aka ny fahitako azy aitoko moa eto mahamasina ono ary dada sy mamandratova manao ahoana raha mba miaraka kely ao an-davarangana vetivety zay sy ratova mba hiresaka mitokany fa tsy mbola nisy fotoana mihitsy mba niresahanay hoe zay sisy rery mihitsy tena mile mihitsy ny hevitra ao anaka inatrinao lazaina amiko rysanondra tsy hoe misy tiako lazaina aminao anefa mba miresadresaka eto sika e sady samba nyge sika mba hoe miresaka tsy misy mpanelivelona ka afaka mamboraka tsara ny ao am-potsika tsy ampiafahafany ny ady efa reny nambarako anao tao ambany reny ny fitiavako anao nanomboka taminay sy dada tany aminareo iny ny ary saondra tamy voalohany vao nahitanao de babonao foko zany mbola nisorany raha tompoko vavy nareo tamin'iny de endrika feno alahelo no hitako nefa endrika nanistrina sy nampaninofinofina lazanany de ho ianaka po hoe tena tiako laha iny zazavavy iny raha mba iny matsy no vadika de sambatra nareo le tonga tany amin'ny le indry mandiny fambara tsara ho iny eritreritro fa tamin'iny andro iny isaky ny fanojo ny masika mahitanao mitsika de tena ohatry miana fofonaiko zay takatorana teo saky torana ihany aloha fa fa tsy marary fo de nahita ny asoanao sy ny tsikinao toy ny rozy vao mivelatra maraina ianao koa de mahay ko zany anao marina tsy ny fanojo zany eritrerititsika de mireniko koa zany naniry anao mafy mba hoe vonatony fa tsy niteniteny tamiko mihitsy izy fa de nikobony ny tany fotsiny de isaky ny raha dolakandro de manontany afoana izy hoe faharoviana ihany tsika anao any mahamasina fa zany hoe ihany saondra fa ono aloha nahoana nampitsalenao sala amin'iny tena saky tapaka angeny lalandrahako tamin'iny oviana koa nampijaly anao adinao zato le valy teninao voalohany tamiko amban'le nilaza hoe tsy tianao aratovo mba fantatrao moa no nahazo ao nandreny teninao sala amin'ireny lefona arivo mitsatoka tamin'ny foko reny tena zay rotodotika mitsy ny foko ary de tsaroko nanahitaina hatramin'ny atidoako mihitsy nefa lehilahy moa ny tena ka de koboniko mafanatika zany rehetra zany mba tsy ho hita taratra tety ivelany de reny eninao tsara reny ny teniko nataoko setry ny fandavanao mifona kiara ny teny ohatran'iny
Efa tsy alina tsony fa tena naninenako mafy tokoa aloha iny e. Indrindra noho ny fahitako nyreninao taitra ohatran'ireny indreny. So ihany aloha fa tsy naninona fa raha torana teo angamba de asa. Aza manao sangy mahiry ohatran'ireny tsony. Eny e. Ny antony anaovako kanina anie de mba hitako marina ny tena toetranao araka ny efa voalazako teo hoe vao fotoana fohy loatra mantsy ny fankaralantsika ka sao de vao vitaka amin'ny endrika ety ivelany fotsiny a fa ny tena ao anatinao tsy fantatro. Ka mba mamerina fifonana aminao a noho ny fisedrana kely iny e. Efa nangidy taminao sy ny renao koa. Eny mamila anao ary raha ohatra ka zany ka oma. Manahoana aloha zany toetrako araka ny fahitanao azy. De reny efa voalaza ny dady reny daholo ka inona indray raha ny anapiko an'ireny. Tena mitovy hevitra izay mianakako. Fa hono aky tao natory ampitoerana aloha ianao fony tao ambany iny sady mirana ny endrikao. Ka fotsiny saondra raha iny ary any tsy nitairina diasa mbola tany amin'ny lanitra fahafito foana angamba ohatr'izay. Fa mizara firy aloha ny lanitra e. Tsy mizara ny lanitra saondra araka ny hevitro manokana fa tokana ihany fa fomba fitenin'ny olona fotsiny io lanitra fahafito rehefa feno asambarana ny fony sy ny fanahany. Fa azonao tantarana amiko avelo ny nahatonga an'izany taminao e. Toy izao raha tianao fantatra zangy efa namofo mihitsy zany tamin'ilay fandavana ny fitiavana izay natolotra teo. Araka efa noteneniko taminao teo fa tena nefa niova tampoka ny raha de tamin'ilay niteny ianao hoe tianao koa Ratovo ary tianao afoko manontolo sady nitsangana anatinao ianao de nanoroka teo amolotro zavatra mbola nofo misy ela be mihitsy zany ngamba ianao tsy ino ray lazako fa samba ny tena samba anao amin'ny fiainako aho nanoroka tamin'ny olona teo amolotro zany marina e fa tena tsara ihany izy ka ny vokatriny aloha le oroka fanaovantsika io zany de tena tsaroko fifaliana azy tena feno aravona tsy misy pentina ny foko sy fanahako manontolo ka sahala amin'ny tsy teto amboniny tany tsony everako ny tenako nieva teny amin'ny lanitra fahafito fahavalo fahafolo faharoapolo nisy nanina tao anatin'ny asambara tsy manam-paharetana de tsy tsaroko akory zany hoe mikipiava mieritreritra hoe tena mahagaga ny fomba fitantaranao azy sy ny fomba firesakao ny fitantaranao lay zany e fa ngalo ianao mpanoratra e. Mpanoratra? Aizy manoratra ihany ahy manoratra sakisan'andro mihitsy afa tsy ny alady ihany. Hitako etiko ny alady aza mbola manoratra ihany indraindray saingy manoratra taratasy mpanafody ho amin'ny marary tonga ao amiko. Enao ty rehefa tena miresaka de miresaka be sady be vazivazy ohatran'ireny iny ireny. Ary tena marina ve kifa sambany tokoa aloha no androany fanoroka tamin'ny olona. Tena marina zany ianao fa tsy mino ahy. Ary ahoana tamin'le fofombadinao taloha zany ka? Iny ingeny nampirisika akazy fa izaho tsy tia azy mihitsy nefa tsy tianao izay mampalelo andreny ka zany de nanaiky tsy fidiny. Za tsy mifanoroka tamin'ny mihitsy. Io zany mahita izay tany ambadika. Ry vitra raha gaga ary tena gaga mihitsy sady vakivava mihitsy nanontany hoe inona ny atody sy nandroako azy zany de nivaliko hoe tsy tiako mifanoroko zany indrindra fa molotra efa manjarinao atezera mony azy nadre za fa hoe izy zany zay mony manana aretina de eny okizany hoan'ny saondra fa momba antsika ny tokony hoatrehana sy asiana resaka. Marina tokoa aloha ny ianao e ka antananao indray ary ahy rovina aloha ny tianao anaovana ny mariazy tika e. Raha izany no anontanianao an'izany de satrika ho vita anio de anio ihany. Fa maninona koa mamaiky anao ohatran'izany Ratovo? Ka ohatra mibanga sendra vomanga azo ka tody ny sahazako ka izany tsy ho maiky. Ianao koa ahoana ary nay hoe afaka maninona hoe re afaka efa-bolana na 5 volana any? Ela be zany ko maninona raha 3 volana. Raha zany de oka mihitsy zareo lehibe no napakasika. Eny sady koa mba mety fa ono ahy za sy ianao ve de mbola ifanao ianao fo ihany hatramin'izao e? Tena marina ny teninao Ratovo.
Allo vaitsika sisa ela manomboka zao inona tianao? Alao ataontsika indry ay fantaniana farany ary napetrako amindry dia hitina amin'izay tsika fa sao dia lasa saina be ny ao ambany ao satria mbola misy resaka tiandry ho lazaina amiko. Zako sa aloha tsy manakambara amindry intsony angamba fa lazao izay fanontany indry fa mino andry ahako zao ary ino ny aka niziziry ka tsy niziziry hatramin'ny farany zany fa hoe tena tsy tia andry dia mbola sahandry ihany ve ny fanaritava tamiko dia mantsy mbola nanamafy hoe ny fanasanareo anay sy dada ho any aminareo ka. Tena mbola tsy mahalala ny tirako tokoa ndry ry sahondry. Ahoana ary zany? Ahoana ny lazandry fa tsy sa ifanaritava amindry asako ny fitiavako andry dia tsy maty fa mbola atao amiko ihany fa mivoasoratra fotsiny raha sanatrika izany no niseo teo toy ny fitiavana nabavy no itiavako andry kosa amin'izay fotoana izay. Any misy namako ray izay namako ohatrany tsikoloka hatramin'izao manana toetra tsy dia azoazoko loatra le izy dia tiako hiala tsy ho namako tsony izy zany nefa tsy mety ny saiko hoe tsy mandriko ny eritreritro ny hoe tsy ho namana aminy intsony satria ny fitiavanamana dia zava-dehibe tokoa amiko any ka dia tsy maintsy niezaka ahy dia nananatra azy mafy dia nivavaka ho azy matetika mba hiovany ndrisy anefa fa dia nitafy nofo maditra le sakaizako hoe any ka tsy nety folaka mihitsy ary tsy nety ho indry nefa tsy kivy hafa dia tsy nitsahatra nivavaka ho azy fa kolamboatra nga zany namanao zany oka ny amin'izany eo fa andao ry hidina amin'izay tsika fa zao ifampitatana sa ifampisakambiny tsika miditra eto diko ndao ka ifampitatana to ohatran'izao mety sahoana dia hitatsika hoe izay fihetsepon'ny ray aman-dreny eo ambany ao ma hitatsika mifampitatana ay Ndro mahafatifaty reraka izy zany mijerenareo roa mifampitatana zany inareo koa dia manao izay mahamenatra anay ka tsy hitako izay hampamenatra anareo amin'izany za zany hevitra hoe ifampisakambiny reny zao miditra eo za zay andraka izy sa mipetra aloha nareo roa ila zana vaovao avy any Mahajanga sady ya misaotra zy dada dada hoe ozy ndry teo fa ahoanako zany no efa fofondrafosana fa aza ataon'izany tompotopoko zany tsony kosa zany efa tsy anao tompoko tsiny ka misaotra anaka ny vaovao avy any Mahajanga dia tera-dalina ny zokon'ny Saondry raha vaina ny men'Andriamanitra zavokely dia mbola mamerina fisaorana anao indray anaka raha tsy misy ny sampona dia afaka tapabolana dia ovy ny reninareo tsara kosa lazaiko ny reninao ry Saondra ny tretranao nampifilafila ny zanako lahy tamin'ny voalohany mody ty nefa oapo manao kidambaramita lokolokony edy ianao nandre azy sady saika resaka aminao amin'ny telefona izy nefa lazaiko azy hoe any an-davarangany nareo roa mbola mitafatafa any dia zay ny amin'iny fa momba ny raha anareo kosa rehefa mifampidinika tato zay sy ny reniny serytovy dia iny tata tapaka tamin'izay fa afaka 3 volana no atao nareo tsara zany sampona hitandry fa za zao niady vatra ho any 3 volana dia atao zany koa nery dada ny hevitra io ilay fanotra mihitsy dia mitsodranonareo raka izy ho tonga soa ny ilay andro malaza